Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toroteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Mbola ampifaliana ary ampanetretena tanteraka Jesosy no iankofanay eo amin'ny tongomasinao mba hiarahabanao, hideranao, ankalazanao ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompon'ny tompo, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao ilay Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo ary ny famindramponao aminay dia havaozinao aminay isan'andro. Zany tompo no nahatratraranay indray izao maraina vaovao feno ny fahatsaranao izao. Mankasitraka indrindra Jesosy malala amin'ny hery tanjaka fahasalamana natafinao anay ankehitriny. Mbola ahafahanay indray miatrika ny voninahitrao, ahafahanay mivavaka aminao ary koa ahafahanay mandreny afatrao mba hampianatra anay, hanoro anay ary hanintsy anay amin'izay lalan-diso rehetra nandehananay. Koa mangataka ny indrafonao lehibe tompo mba metezana asa sy hanadio anay amin'ilay rahasoanao, mba ho afaka amin'ny eloka rehetra izahay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra ihany koa, dia mba avelao Jesosy malala ny fanahy masinao hitoetra anjaka ao anatinay, hanazava ny foamam-panahinay, hanampy anay handray tsara ny teninao ary koa hitahiry izany ao am-ponay, mba ho ampiarina eo amin'ny fiainanay ray manontolo ary koa ao ampaherezinay ny manodidina anay. Dia mitenena tompo araka ny fombanao fehefavonina andre izahay ny afatrao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kera avy any Nazareta Jesosy malala no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana indray ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary koa nonona ny fahasoavana no mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika vatsim-panahy indray amin'ity maraina ity ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia toko 2:20 ny andininy 1:2. Isaia toko 2:20 ny andininy 1:2. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Mifoaza tafio ny herinao ry ziono, tafio ny fitafianao tsara tarehy ry Jerosalemo tanàna masina, fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Haintsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary mipetraha ry Jerosalema vao ny fatorana amin'ny tendanao ry ziona zanaka vavy babo. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika vatsy eo amin'ity maraina ity. Ny olona tokoa rehefa tena mifoy izay, taitra ao amin'ny natin'ny torimasony tanteraka dia tsy rendrena intsony koa, dia tonga saina tsara, mahafantatra izay tokony atao koa. Izany hoe raha vao mifoy dia tsy maintsy manadio ny tena aloha, karakara ny vatany iray manontolo vao manao izay tokony atao. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto amintsika hoe haintsano ny vovoka hiala amin'ny tenanareo ka mitsangana. Izany hoe te-hiteny amintsika ny tompo ry havana hoe miala amin'ny fahotanareo, mibebaka esory eo aminareo ny fahotanareo sy ny fahazaran-dratsinareo rehetra, fa efa tombotra ny andro farany. Isika tokoa mantsy ry havana tsy afaka hanantena famonjena sy fanafahana izany naoviana mihitsy raha tsy efa madio eo anatrehan'Andriamanitra isika. Araka ny teny Davida mpanao salamo hoe ny madio no isehoan'Andriamanitra fa madio. Ilay Andriamanitra ivavahantsika io mantsy ry havana dia fantatsika tsara tokoa fa Andriamanitra mahery sy mahagaga, ary izay fahagagana izay dia tsy miova mandraka ankehitriny, izany hoe mahavita manao fahagagana eo amin'ny fahasalamantsika izy, eo amin'ny fiainam-panahintsika ihany koa, eo amin'ny asa fivelomantsika, eo amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny fiainantsika ray manontolo mihitsy. Fa izao izy dia tsy afaka hiasa sy haneho izany fahagagana izany ao anatin'ny fahalotona mihitsy akory. Ny tompo anefa ry havana dia tena ontsa sy malahelo antsika tokoa. Maniry mafy izy hanala antsika ao anatin'ilay fanadevozan'ny ota ary hamahany fatorana ihany koa eo amin'ny velam-pandrika nalefany devoly maro isan-karazany hamandrehana antsika. Dia niteny amintsika izy ankehitriny hoe haintsano ny vovoka hiala eo amin'ny tenanareo ka mitsangana, dia tafio ny fitafianareo tsara tarehy. Izany hoe Jesosy Kristy no tiany ambara amin'io fitafiana tsara tarehy io. Tiany tompo tokoa isika ry havana rehefa madio
afa-keloka tanteraka dia tsy hiverina amin'izany io tahintsy ho zany io ty izany ntsony fa hitafy an'i Jesosy Kristy tanteraka hanara-dia azy ary hanatanteraka ny didiny rehetra ihany koa. Raha tena maniry mantsy isika ry havana ho tafahoana amin'ilay Andriamanitra tompontsika dia tsy maintsy madio fo isika, madio saina, madio fitondran-tena ihany koa aloha. Ary marina tokoa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny tanan'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare, saingy ny elokareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Isika tokoa mantsy ry havana toa malaina hiala amin'ireo karazana fahazaran-dratsy isan-karazany, toa tsy mahafoy ireo mena miraviravina alefa ny fahavalontsika hanapenana ny masontsika tsy ahitantsika ny famarinana ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Anka dia tsy hamonjy antsika mihitsy ny tompo, koa raha jerena ny fiainantsika dia toa fo ny tanan'Andriamanitra, toa lalo-dalovana ny sofiny dia tsy mahare ny fitarainantsika. Hitan'Andriamanitra daholo anefa ny zavatra ataontsika rehetra, ny zavatra andanitsika ny herintsika, ny fotoanantsika, ny volantsika, hitany avokoa ary dia malahelo izy satria toa tsy ahitany tompontsona dia kely aza ho fampandrosoana ny fiangonana izany rehetrarehetra izany. Ny tena fanandrian'Andriamanitra mantsy ry havana dia isika rehetra samy ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra, ary tsy hoe hiadana eo amin'ity tany fandalovany ity fotsiny ihany fa indrindra ihany koa mba handova ny fanjakan'ny lanitra amin'ny andro voatondrona. Ny tompo tokoa ry havana dia miteny eo amin'ny Koritianina 1:5, ny 9:7 ao manao hoe raha amin'izao fiainana izao tokoa no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Izany hoe raha mivavaka zany isika dia tsy tokony hijery ny tombontsoantsika irery ihany fa mba hivavaka ihany koa amin'ireo olona izay mbola voafatotra, mbola voageja amin'ny zavatra maro isan-karazany, ireo izay mbola lavitra n'Andriamanitra ka mila vavaka, mila foazana ao anatin'ny torimasom-pahotana. Izany anie ry havana no andrasan'Andriamanitra amintsika izay efa mifohy, satria tsy misy tia novery tokoa isika na dia iray aza fa samy tia ny handova ny fanjakan'ny lanitra avokoa. Ao amin'ny Deutéronomie 7:20, ny 15 dia milaza fa Jehovah Andriamanitra ao mandeha eo fovovon'ny tombonao hamonjy ianao, hanolotra ny fahavalo eo anoloanao ka dia ho masina ny tombonao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao. Mazava tokoa izany ry havana ny tenin'Andriamanitra fa ny tompo dia afaka foana hamonjy sy hanafaka antsika amin'ny fotoana rehetra, fa amin'ny fotoana kosa izy mahita zavatra maloto eo amin'ny fiainantsika dia tsy misy mahatana azy koa anefa fa tsy maintsy hiala eo amintsika izy ry havana. Rehefa Andriamanitra anefa nitapa-kevitra hiala eo amintsika izay, inona intsony no antenaintsika? Tsy hisy intsony ny famonjena, tsy hisy intsony ny fanafahana ary ny zava-mahagaga izay andrasantsika eo amin'ny asa fanompoana izay ataontsika, na eo amin'ny asa fivelomana, na eo amin'ny fitaizana ny ankizy, na eo amin'ny tokantranontsika ray amanontolo. Satria amin'izay fotoana izay mantsy efa nialatsy eo amintsika intsony ilay Andriamanitra loharanom-pahasoavana rehetra, ary dia ny devoly fahavalontsika indray no miditra moramora maka ny toeran'Andriamanitra ary manatanteraka ny asa ratsiny rehetra. Koa eo anatrehan'izany rehetra izany ry havana dia tokony isika tsy hitsahatra hikolokolo ny fiainam-panahintsika amin'ny alalan'ny vavaka, ny alalan'ny fibebahana, ny famakiana ary ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra, fa izany tokoa no fototra tsara sady mafy ho an'ny finoantsika ry havana. Tena tokony hitandrina tsara mihitsy ihany koa isika amin'izao andro farana izao satria ny devoly dia manao izay ho afany mba hidirana eo amin'ny fiainantsika, andrabirabiany antsika amin'izao zavatra maro isan-karazany izao mba hampihebotra antsika amin'ny fivavahana, ary farana moa dia tena hampiala antsika amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mpanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika mihitsy, satria ny tanjon'ny devoly dia mba ho very miaraka aminy any amin'ny elo mandrakizay koa isika ry havana. Davida sy Solomona dia fantatritsika fa mpanompon'Andriamanitra samy mpanan-karena avokoa, kanefa izy ireo dia samy nahatsapa fa ny loharanon'ny zava-tsoa rehetra nampandroso ny fiainany dia ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ary Davida dia tena resy lahatra fa Andriamanitra hoy izy no nanala tany am-piandrasan'omby ka nametraka atao amin'ilay toerany mpanapaka, izy no nampiaina tamin'izao toerana feno fahatsarana be dehibe izao. Isika koa ry havana tokony mba hatsapa daholo fa isika anie toy izao ny fiainantsika anie toy izao ny toerana misy antsika anie toy izao dia sanatria tsy akory hoe noho ny herintsika na ny fahaizantsika fa kosa tena noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony zato isan-jato mihitsy. Tsarovy ry havana fa raha tsy eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra
dia tsy ho tafavoaka zany mihitsy itsika ninoninona fahaizantsika fa iravoravo tanana fotsiny isika tsy ahita vokatsoa izany raha tojo olana na ady mamaiko isika eo amin'ny fiainana dia aza mihevitra hita fandresena izany raha tsy eo Jesosy momba sy miady ho antsika isan'andro koa raha tsapantsika ry havana izany rehetra izany fa tena zavatra lehibe ho antsika mihitsy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsy misy afa-tsy ny miezaka mivavaka mafy amin'ny isan'andro hoe mifona sy mibebaka ary miala amin'ireo fahotantsika rehetra teo aloha tsy hiverenantsika intsony izany dia tsy hisy intsony fahalotona eo amin'ny fiainantsika izay anakana an'Andriamanitra hitoetra malalaka eo amintsika ary koa hanehoany ny fahagagana isan'andro eo amin'ny lafim-piainantsika iray manontolo satria fantatsika tsara fa Andriamanitra tsy miasa ao anatin'ny fahalotona izany dia tokony koa isika ry havana isan'andro androaka sy anapodika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kery avy any Nazareta ny karazana geja sy ny fatotra alefa ny devoly amandrihana antsika kanefa na izany aza tsy maintsy mangataka ny hery ny fanahy masina ihany koa isika anampy antsika hanatanteraka an'izany rehetra izany ka isika hifikitra mafy amin'ny tompo ary ny tompo kosa tsy hiala amintsika na rahoviana amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry tomponay sy mpanjakanay fa miharihary eo anatrehanay tokoa ankehitriny ny fitiavanao anay. Misaotra tompo fa tsy navelanao resy ny toromaso-pahotananay izahay fa mbola niteny taminay indray ianao androany hoe mifoaza dia hitsano ny fahalotonareo rehetra ary tafio Jesosy Kristy tompontsika. Hitanao avokoa mantsy ny mombanay rehetra Jesosy, ny zavatra ataonay, ny andaninay ny fahasoavana izay nomenao anay, ka tianao izay hiala amin'izany faharatsiana rehetra izany fa mba hiverina tanteraka aminao, anao ny sitraponao ary indrindra hiezaka hanadio ny fohamampananay sy ny fiainana iray manontolo mba hahafahanao maneho ny herinao sy ny fahefana feno izay anananao satria fantatray tokoa fa ianao dia tsy hiasa mihitsy eo amin'ny fiainanay, tsy hamonjy sy tsy hanafaka anay ao anatin'ny fahalotona izany. Mifona tanteraka eo anatrehanao izay Jesosy malala satria mianjanjo eo anatrehanao tokoa ny fitiavanay sy ny tsy fahafoizanay ireo zavatra ny tany marobe izay mitondra fifaliana ho an'ny nofinay vetivetika kanefa koa maniry koa ny izahay ahazo fahasoavana, ahazo fitahiana avy aminao hoe maniry hanehoanao fahagagana koa eo amin'ny lafim-piainana iray manontolo kanefa dia fantatray androany fa ianao dia tsy hiasa eo amin'ny toerana maloto izany mihitsy fa tsy maintsy hiala eo aminay ianao ary amin'izay fotoana izay dia hiravoravo tanana izahay hangahiay tsy hahefa na inona intsony. Koa izany no nanapahanay hevitra Jesosy androany fa tsy maintsy izahay hiverina tanteraka aminao, hiezaka hiala amin'ny fahalotonay rehetra ka tsy hiverina amin'izany intsony mandrakizay hitandriny isan'andro koa ka tsy ho tratran'ny fahavalo mpandavo anay. Mangataka ihany koa anefa Jesosy malala ny fanampian'ny fanahy masinao mba hiaro anay amin'ny ratsy rehetra ary koa ahafahanay miray sy mifamikotra bebe kokoa aminao isan'andro. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raintsika ry havana. Andriamanitry ny fiadanana ny hanorotoron'ny satana faingana eo ambany tongotsika ary hahamasina antsika samy ho tanteraka ka dia akarovana avokoa ny fanahitsika sy ny aitsika ary ny tenantsika ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo isika. Mahatoky izay niantso antsika sady izy ihany no hatanteraka izany. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleloia. Amen. Mifoaza ry havana, midiova ary tafio Jesosy Kristy fa efa tombotra ny fanjakany